zavatra atao tsy voatery vazavazaina namaly zay aleo aloha azava namaly zay rehefa nisy fionana natao zay manohitra rehetra zany na fiarahamonim-pirenena izy na toko politika izy na vondron'olona ray aman-dreny izy na olotsotra fotsiny ara dia heverinefa tokony hiaraka amin'le fionana io. Mizarazara tanteraka ny fihetsem-po sy ny fanehoan-kevitra ireo mpanaraka toedrara politika manoloana ny fisamborana ny mpanao gazety Fernand Selo tamin'ny 7 Janoary 2023 alina lasa teo. On mahita sy mahatsapa fa ohatrany tsy manana fanoherana tena izy zany eto amintsika satria ny fanoherana hitan'izy ireo dia ny fanoherana lany fotoana amin'ny fanambarana fanameloana amin'ny alalan'ny fanambarana tsy fanekena ny toe-java-misy amin'ny alalan'ny fanambarana manao fivoriana etsero nefa tsy dia tena misy action akory mifanohitra amin'izay nefa on mahita fa tsy ny mpanohitra na ireo mpitarika avy amin'ny fanoherana no menatsiny fa ny vahoaka izay mbola manaiky ampiasain'izy ireo amin'ny fitaovana politika mbola manaiky ifidan'ireo avy amin'ny vovonana volomboasary. Ndao valitsika amin'ity video ity ny fanontaniana miverimberina makasika ny fanoherana hoe aiza ny antoko-panohitra amin'izao toe-draram-pirenena mangotraka sy mahamay amin'izao fotoana izao no tsy hahenona feo. Tatery ny fotoanam-panjakana tsirairay daholo ny ankabetsahan'olona masamiteny adoboka ny amponja. Nefa ny opposition dia mitazana fotsiny tsy misy action mivaingana sy azo tsapain-tanana. Ny valiny dia tsotra eo ihany izy ireo avy amin'ny antoko-panohitra fa ny safidy anova paikady hiala amin'ny fanaovana fanambarana etsero fanameloana ny fanapan-kevitry ny fotoanam-panjakana isaky ny mihetsika. Ankehitriny ny fanoherana dia efa ao anatin'ny fampivondronan-kery anoherana nyity fitondrany Andry Rajoelina ity. Ary efa nanamafy an'izany Profesora Ralson Roger. Eto indrindra isika. Raha tsy misy fiovana ho ity profesora ity dia atao rampitso. Ny sabotsy voalohany volana febroary ny fionana ataon'izy ireo voalohany izay iarana amin'ireo rehetra izay manohitra nyity fitondrany Andry Rajoelina ity. Tafiditra ao anatin'izany ny ireo antoko lehibe sy ny vondrona izay anisany manana maizy azy eto amintsika tsy lazika afa-tsy ny firaisan-kina sy ny kolektifan'ny malagasy. Ie tena zay mihitsy kolektifan'ny malagasy sy ny firaisan-kina. Ao ihany koa ny firaisamonim-pirenena sy ireo antoko politika maro hafa vonona ampivondrana hery anohitra nyity fitondrany Andry Rajoelina ity. Mariana fa tsy misy tokony hasakana ny fivoriana ataon'izy ireo raha ampitso raha ny toe-java-misy no jerena satria efa nahazo alalana tamin'ny prefektoran'Antananarivo ity fivoriana izay ataon'izy ireo ity araka nambaran'ny Profesora Ralson Roger. Ka io tsy jerena firena politika na hoe toe-tsaina manao nefa hoe zay manohitra rehetra zany na fiarahamonim-pirenena izy na toko politika izy na vondron'olona ray aman-dreny izy na olotsotra fotsiny ara dia heverinefa tokony hiaraka amin'le fionana io ka marina fa tsy dia hoe izy zay akory fa ny heverinay fotsiny fa adidy masina ny firenena zany dia ndraisina eo andraikitra le izy ary le nytany saikitra ireo ary dia mahafinaritra mo fa zay nale rehetra mo zany dia nahazo ako ny tsara daholo zay amin'ny na taty amin'ny firaisan-kina na tany amin'ny kolektif zany tsy dia misy olona na tany amin'ny asera fiarahamonim-pirenena tsisy olana daholo fa dia hoe raha izay no dia aloha ary atambina le vondron-kery manohana ny tsirariny eto amin'ity firenena ity zay fa mampiteny moana moa satria na ny tany jeunesse dia tsy misy tsony eto Madagasikara ny fahalalahana fahamarinana sy ny fiainan'ny vahoaka izay efa totonga dia mitotongana zay ny tena antony lehibe zany. Mety maro amintsika no gaga raha naheno hoe anisan'ireo hiaraka amin'ny fampivondronan-kery anoherana nyity fitondrany Andry Rajoelina ity ny kolektifan'ny malagasy sy ny firaisan-kina izay efa nisy fivakisana teo aloha. Ho antsika zay mbola tsy maharaka dia efa nisy ny fifampiresahana izay nataon'ity vovonana anankiroa izay efa nisara toerana teo aloha tany ambadimbadika tany ho Itaina Razafinjoelina fa izy ireo nisafidy ny tsy hanao fanambarana. Ao anatin'ny fandrafetana ny paikady sy tanjona tsaratrarina izy ireo ho Itaina Razafinjoelina ary mametraka ihany koa izy ireo hoe mpanohitra takana ahoana no ijoroan'izy ireo. Zavatra atao tsy voatery vazavazaina namaly zay aleo aloha azava namaly zay rehefa nisy fionana natao ataoko hoe fionana tsy voatery hoe teo daholy satria ny sasany tampitarika amin'ny firaisan-kina nisy tany ampita fa efa nisy fionana mihitsy ny antoko zany zao misy fifanantonany fa tsy vazavazaina be
satria raha tsy mazava tsara koa le lalana sy le tanjona tiana tongavana dia fandaniam-potoana fotsiny ihany ka ny teny hoe azo antenaina ve misy tanjona irahana aloha dia mbola any zany tsika izao misy lalana tokony rafetana makany amin'ny tanjona io hoe ho mpanohatra takany ahoantsika eo anatreny zany rehetra zany ndao arahantsika ny fanehoan-kevitra tao amin'ny radio maro samihafa manoloana ny fahanginan'ny mpanohitra amin'izao toejava misy mamaivay izao ndao arahantsika voalohany ny fanehoan-kevitra izay manome tsy ny tanteraka ny ireo avy amin'ny fanoherana ny mpanohitra ho ity ranamana ity dia ohatra ny lany fotoana manao fanambarana manameloko amin'ny alalan'ny fanambarana vokatr'izay rehetraizay dia migadragadra fahatany ny ankabetsahan'ireo izay manohana azy ireo raha amin'ity ranamana ity manokana dia tokony hijanona rehefa tsy hanohitra ny avy amin'ny fanoherana fa lasa migadragadra fahatany ny ankabetsahan'olona izay manohitra nyity fitondrana ny rajoelona jadona ity resaka fisamborana ekeko hoe tsy mety le fisamboramborana satria tsy manatra ny demokrasia any mahatonga ny olona manao an'le hoe fanehoan-kevitra iny misy zavatra tsy mety plutôt eto amin'ny tanàna tena misy zavatra tsy azo le toerana ary tena zavatra tsy mety dia manainga ny ampopohan'ny tsiraray ny sambatan'olona ny mpanohatra dijereo anefa fa manao ny olona ohatrany kano prénoncé loko kando mpanao gazety rehetrareo milaza ny tena mpanao gazety zany ane milaza ny mariny ary nisy zavatra tisa rehefa nialatsiny izy tam'le piso fa noho ny fiarovana le zavatra ataon'ny mpanohatra fa tena mampanaelo tena zavatra tsy mety le mpanohatra tompoko tena tsy hitsy ataony ny olona kosa miaro anareo raha toko mpanohatra nareo rehetrarehetra fa nareo tsy hita izy izy migadro dia vita fanameloana fanameloana fotsiny ve no ataonareo rehefa tsy anao dia ajanony fa migadragadra fotsiny le bandy kely ajanony dia sanony atreto rehefa tsy anao rangava nareo kosa dia olona manao an'ilay izy migadro zany nareo tsy hita dia ataonareo atoko mpanohatra nareo rehetrarehetra mihitsy ataonareo lany andro amin'ny fivoriana vorovorom-porien fotsiny le olona migadra mitombo io any raha ho tonga ny aminareo farany dia eo koa nareo io fisamborana io fa tsy metsika dia ataon'ny fantatony olona ohatr'izany le izy ataon'ny fanjakana ohatr'izany ary efa baribariny mihitsy le izy fa ho ataony rehefa tsy anao kosa dia ajanony fa mijaly le olona mijaly le bandikely manao ny asany mijery marina izy nareo mpanohatra iaro mba hanao balizy azy tsy hita fa atao ononareo aiza zao tody ravany manana tsy hainotena hatramin'izao na ny ary inona le izy inona le zavatra misy ao aminareo raha fa tsy anao dia averimberiny raha fa tsy anao dia ajanony zay zalawa tena mampanaelo le izy sojabileo ifanohitra amin'izay nefa ireto fanehoan-kevitra misesisesy reto ho an'izy ireo manokana dia zao tsy tokony mpanohitra no menatsiny fa isika vahoaka ho izy ireo maro amin'isika vahoaka ho ireo mpaneho hevitra no mbola mankamama an'ity fitondrana ny rajoelona ity mbola manaiky abadoina sy atao fitaovana politika ny tena loza dia zao lasa mahatsiaro tsy tompona andraikitra intsony ny vahoaka ankehitriny misy aza mihevitra hoe tsy misy idiran'ny kapoakambary ao an-trano ny politika izay ataon'ireo avy amin'ny fanoherana na amin'ireo mpomba ny fitondrana ary izay zavatra izay no anisany mamotika ny tolona tao da hoarantsika ny fanehoan-kevitra zany io araka ny teniko hoe le vahoaka malagasy misy tsy mahatsiaro intsony ho tokony andraikitra ny firenentsika ity fanentanana ngeza ny ataontsika izay fa tena efa lamosomboay ho le vahoaka malagasy ary efa mety aminy daholo zavatra amin'izao ndio mahatonga mampresika ataovy mihina mifata mihitsy président fa tena efa lamosomboay rehefa zay ataonao eo fa zakan'ireo foana tsy mpanohatra mitarika mpanohatra no mena tsiny fa le vahoaka malagasy mihitsy tsy vahoaka tompony andraikitra intsony tsy mahatsiaro an'izany hoe tompony andraikitra izy fa ny fametsiny sy fanininy eto fa itsika vahoaka malagasy mihitsy raha mahatsiaro mangirifiry dia andao hanao ny tokony ataontsika zay tsy mpanohitra menatsiny eto fa tsika vahoaka mihitsy raha ngany tsy manao ninina mietreritra fotsiny ny aniko aniko nefa lazaiko hoe mianina miditra-mbavanao eran'ny sotoa idiran'ny politika io passion citoyenne itsika ty andreny vohitra misy ny tena malaina amin'ny zavatra io fa ny any ambanivohitra presque tonga any amin'ny 90% zay mifidy ary misoratra anarana fa malaelo io zava-tsy voasoratra toa fa ty avily raha ty resanao zany le olona hoe io politika io nge na ny vary miditra-mbavanao io idirany io dia zany avariny anga zany hitondra varany ambavako dia zany
zary miteny zevam-boaka mahelo hoe na ny varo hoaninao mitambavanao na ny rano sotronao idiran'ny politika daholo io rehetra io mieny zavatra rehetrarehetra am'zao azao voalohany aloha zao ho atsika zay miditra eto aza marary fo fa raha marary fo miditra eto dia aloha tsy miantso anareo ny antony tenena fan'izany zao politika natao ary ny politika natao ndray aza mametiny an'ireo mpanohitra ireo ianareo ny antony dia tsotra fotsiny any manana ny politika ny daholo izy tamin'ny voalohany zao isan-kimpiny misy indray ny rapprochement zay ataondry zareo tahiny teny an'izany tahina Razafinvelona maly tamin'ny Facebook asana marina aloha na tsy marina hoe isy rapprochement amiko zany ny vahoaka malagasy dia tokony eritreritra hoe politika natao ka rehefa tsy teanao politika ianao dia aza miditra eto tsy hoe manam-pepo akorin'izany fa izy ange matoa ny mpanao politika manao zavatra ohatr'izany dia manana ny zavatra vision zareo hoe ary matoa manome amin'ny lalana hoe izao ny lalana tokony atao dia manana an'izay fa tokony rehefa tsy mety aminao le izy dia mijalona fotsiny fa le iny tsotra ihany manao hoe zay aloha ny lalana hita satria mafy be ny an-danina ianao nge tsy afaka miady amin'ny fitaovam-piadiana amony tena ve sa hoentina le olona dia amony tena le mpanao politika dia hoentina nitio le vahoaka hoe arofo hovonoana tsy anona atao misy lalana be da be azo atao ary afaka manao an'izany reo olon'ireo miady mieritreritra zay zavatra tokony atao amin'izany fa tokony mahandry tatana fa izao fotsiny ny fanabeazana nataonareo radio ohatra nareo topo radio zany ny tokony atao za zany mieritreritra hoe tokony mba misy miakatra ro mpitarika politika eo miakana amin'ny radio dia aminareo ohatra dia manazava hoe zao natao lohatsika amin'izao fantatra fa sarotra miady amin'ny basy tsy afaka hiady amin'izany tsika jerony zavatra rehetrarehetra ataony dikan'izany apetraka tsika amin'ireo olon'ireo fa rehefa tsy mety aminao le izy zao manaova toko politika hafa tsy hoe asorana akorin'izany za tsy sosotra mihitsy ny rano rehetrarehetra fa ny toute objectivité ozy izy mazany ijereva koa azy satria ianao miady amin'ny force matanjaka no ianao dia misy zavatra tokony atao fa rehefa mba misy ilain'le mpanao politika anao kosa hoe tia ny ilana anao mandevy ianao satsy andeha fa tsy omena ny mpanao politika foana hoe nareo zao arina moa nataotsika tsika nke nitamin'ny fifidianana tsy nety mifidy misy be zaveke olona teo hoe asy ny fidiny fa nanino tika tsy mifidy efa natao tatatata erandraha teo mifidiana rehefa vita ndray izy zao tsy mety raha zany tsy farovana politika zany sotra betsaka satria moa raha ny Fernancelo no mamay sy mafana amin'izao fotoana izao nda hoarantsika kely ho any izay mbola tsy maharaka an'izany ny fanehoan-kevitra maro samihafa mahakasika an'izany ny tadiavana hevitra ny Lalatina sy Fidèle ampidirana ponjazy Andriamatoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany selula izany nefa dia mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrany dia zay ny valiny selula teny Betongolo ilay mpanao gazety na azo fanjakana mihitsy no manitrikitsika mianenjehana n'ilay mpanao gazety mampalahelo zany te zavatra zany dia nefa ianao mpanao gazety tao anatin'ilay fanjakana dia ianao ve zany ny ainan'izany eny zany Lalatina Rakotondrazafy zany ny ainan'izany fanenjehana zany eny nitsitrika tary sitrika tato fa volombelony tantara eto no miresaka dia ianao ve tsy matsapa hoe mafy zany zavatra zany dia avy aminao ianao anaty fanjakana dia tsy nandefa afatra mivantana ho an'ny Lalatina Henriette Rakotondrazafy i Fidèle Zarapiera tao amin'ny fandarana miara-manonja makasika ny fanehoan-keviny manoloana ny fisamborana ny mpanao gazety Fernancelo nalefa ny Fidèle Zarapiera mivantana amin'ny Ramatoa Henriette ny afatra mba hamelomana indray ny feon'ny fieritreretany mialohan'ny dirantsika amin'izay nefa tsara ihany raha soritana mazava eto fa tena nosamborana tokoa ny mpanao gazety Fernancelo raha ny vaovao navoaka ny IBC News dia tena andalambe tena nosy zato no nisamborany zandary azy tamin'ny andro alina raha ny fanazavany teny fiadanana androany hoy IBC News olona maromaro ihany koa niaraka tamin'ny fotoana io no nosamborany zandary ihany koa tamin'ny fotoana nisamborany zandary azy nosoritany ity IBC News ity fa fampitam-baovaon'olon-tsotra no nahafantarana ny toerana misy azy nanamafy ny IBC News fa no ny fanatanterana ny mandat d'arrêt no nisamborana azy ary efa lasa ina nivon'ny fitsarana hoy ny fanazavana
efa mivoatra tena mivoatra moa ny toedrara araka ny vaovao farany voaray dia efa nahazo MD na nampidirana amponja vonjimaika ny mpanao gazety Fernand Selo. Naiditra amponja vonjimaika eny an-tanimora izy rano marimarina kokoa hoy ity mpanao gazety anankiray ity. Ndao isika iverina amin'ny fanehoan-kevitry solombam-bahoaka Fidèle Zarapera izay mandeha fafatra mivantana ho an'ny Ramatoa Henriette Rakotondrazafy. Ho antsika izay nitsidika pejin'ny Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy dia mahatsikaritra fa anisan'ny naneho ny heviny manoloana ny fisamborana ny Fernand Selo izy ary raha ny fanazavana sy ny fanehoan-keviny izay nataony dia tsy misy afa-tsy ny fandentehana any mpanao gazety namany. Mampalahelo dia tena mampalahelo tokoa ny toe-java-misy hoy solombam-bahoaka Fidèle Zarapera tao amin'ny miara-manonja satria ny mpanao gazety namana izay manohana ny fitondrana pilelaka ny fitondrana no mandentika ny mpanao gazety namany. Raha i Lalatina Rakotondrazafy manokana dia tsy vahiny amin'izany fanenjehana ny mpanao gazety izany, efa niainan'izany i Ramatoa Lalatina hoy Fidèle Zarapera. Fantany tsara ny irifirin'izany enjehana zany ary anisan'ny vavolombelona n'izany i Fidèle Zarapera. Oratsika rehefa aveo pirofo manamarina an'izany izay ahitana rakim-peon'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ny taraina no ny fanenjehan'ny fitonam-panjakana tamin'izany fotoana izany ka ny afara ny fampidirana amponja azy ary Andriamatoa Rajoelina no tompona andraikitra tamin'izany. Da oratsika aloha ny fanehoan-kevitry Fidèle Zarapera afatra mivantana ho an'ny Ramatoa Henriette Rakotondrazafy. Ilay mpanao gazety nahazo fanjakana mihitsy no manitrikitrika mianenjehana n'ilay mpanao gazety. Mampalahelo zany zavatra zany. Tena hoe manahirana no mandinika anazy. Dia zay le ampifandraisiko amin'ilay hoe manao fanehoan-kevitry tontolala nefa ny mpanao gazety ary amintsika amin'ny teny zao sahirana raha angamba mpanao gazety maneho hevitra. Sahirana. Zao ny mahazo anazy zany zao hoe karoana lasa tsy mipetraka any an-trano le tary-mpanao gazety fa mitsoka. Dia nefa ianao mpanao gazety ao anatin'ilay fanjakana dia ianao ve zany niainan'izany eny zany Lalatina Rakotondrazafy zany, niainan'izany fanenjehana zany eny mitsitrika tary sitrika tato vavolombelon'ny tantara eto no miresaka. Dia ianao ve tsy mahatsapa hoe mafy zany zavatra zany dia avy aminao ianao anaty fanjakana dia tsy misy action anankiray kory mandrara nefa ianao miteny tsy ekeny tsaiko zany mandrara hoe tsy mety manenjika mpanao gazety fa efa niainako dia fantako zany amafiny zany hoe mpanao gazety miafina sy misitrika amin'ny mpitondra fanjakana zany avy amin'ny alala fanehoan-kevitra dia efa hita fa tsy nety izy tamin'izany dia mahazo fanjakana nareo dia mamerina an'izany liberticide nareo rangahy. Zay ny zavatra misy. Rehefa ny olona manao an'izy dia mahitsika hoe tsy mety zany fa rehefa nareo tonga fanjakana ka azo atao ihany le izy. Ndao aratsika ny rakim-peon'ny Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany fony izy mbola mahery fony firenena miady ho an'ny tanindrazana, miady ho amin'ny fahafahana fa indrindra fa ny fahalalahana miteny. Ary voarakitra ao anatin'ity rakim-peo ity ny fitarainany tamin'ny nampidiran'ny filoha Rajoelina amponja azy sy Fidèle Zarapera. Ankehitriny moa efa dino tanteraka izany rehetra izany ary lasa pisolelaka ny filoha Rajoelina izy ankehitriny. Fa i Fidèle Zarapera kosa mbola manohitra trany miady ho an'ny vahoaka malagasy, miady ho an'ny tanindrazana. Ndao aratsika ny rakim-peon'ny Lalatina Henriette Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany. Mafy ane ka mafy ny lalana ny zorany zany Free FM zany satria vao nanomboka fotsiny ny fitsanganany zany onjam-peo zany volana vitsivitsy monja dia fa naveryn'le mpitondra fanjakana le zavatra ny dradradradrainy tena kianja hoe toeriny ny tadiavana hevitra anaovana brouillage ane zany Free FM zany ohatra ny tamin'ny natao tamin'ireny crise tamin'ny taona 2024 reny tsy eketsika zany tompo vavy sy tompo lahy. Ny tadiavana hevitra ny Lalatina sy Fidèle ampidirana amponja azy dia mbola mitady hevitra hatramin'izao ny ery zareo ampidirana amponja ny Lalatina sy Fidèle ka ataovy mafy reny hoe tsy eketsika. Raha vao mbola malemilemy ohatran'izany dia mety ho ampidiriny ataovy mafy tsara raha hoe fa io cellule io
io cellule izay nidirana sy Fidèle Razarapière io izay mba hampitako hafatra ihany aloha amin'ny tompony andraiky mpanjakana hoe mba hampio le aération fa eo akaiky eo ange le toeram-pivoahany dia tao izay tamin'iny Andriamatoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany cellule izany nefa ne dia mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrany dia izay ny valiny a cellule teny Betongolo ary ny Free FM dia tsy maintsy mbola hitohy amaky bantsilana ny tsy mety eto amin'ity firenena ity na faly Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy faly ka le olana ongana azy teo anaty fanjakanako izay ne le olana amin'ity raharaha ty ka tsy hetezan'le resaka dia aiza zao le fividianana ny lehilahy anankiray hony tsy lehilahy tsy olona ratsy ny teny izay nomeny fa emotra foana le teteza mitatra ay le olona dia hijanona eo amin'ny fitondranako dia tsika menakavy amin'le teteza mitatra ka zao isika dia manamafy ny fitakian'ny be sy ny maro fa tsy maintsy tokony izy faran'izay aingana izay fividianana izay fa oka izay le teteza mita kosa oka izay kosa le teteza mita fa lava loatra satria tsika dia tsy hijanona ratsy hatramin'ny farany ankoatr'izay nanamarika isolo vahoaka Fidèle Razarapière fa tsy tokony enjehana toy izany ny mpanao gazety maneho hevitra ny tena marina ho izy lamandy no tokony sazy ho an'ny mpanao gazety maneho hevitra raha toka misy ny tsy fahatombanana na misy ny tsy famarinana ny zavatra resahana fa mifanohitra amin'izay nefa nitoejava-misy ankehitriny iniana samborina gadraina mba entina ampiororona ny olona izay mbola hitetika ny aneho hevitra midika izany fa diktatura no zava-misy eto fitondrana jadona hoy Fidèle Razarapière fa zay le izy tsisy afaka maneho hevitra mihitsy eto fa rehefa maneho hevitra dia io Fernancello izany zao profo mitoaka amin'ny tendany hoe zay le zavatra miaingy androany fa hoe voasambotra ny samborana amina fanehoan-kevitra zay mahatonga an'io mandadare io mivoaka tany amin'ny 2023 natao ary ve niditra sazina tany amponja amin'le fanehoan-kevitra le taritsy efa tapitra le sazy ary ny mpanao gazety amin'ny fanehoan-kevitra zay ataony lamandy angeny alohan'ny asa fanaovan-gazety fa nenareo tena fantatra mihitsy hoe tena hikarapaka an'le tary mba hampangina tsy isian'ny fivoahany vaovao satria tsy mety aminareo zany fahalalana maneho hevitra zany fahalalana amin'izavao dia normal raha olona ary amin'ny 1 kilomètre zany sy sainy afaka miteny satria any tsy afaka anaovanareo an'izany